Tompoko lasy tompoko vavy fa mitsidika ny tokantranontsika tsirairay avy indray amin'izao fotoana izao. Izany dia anehoana ihany koa ny fiarabana ho mba ampirarian-tsoa ary tovananay hasina ihany koa izany antsika rehetra. Tsy hanao sahala mitsangabatolahy akory ny tena ka hoe kopahana tsy mba mamaly antsoina nefa tsy manohana fa matombo jorety dia manao sahala mivaravarana manana andraikitra e. Tolàna manana didy ka mijoro manantanteraka izay adidy manandraikitra sahaza sy mifanandrify amin'ity fikambanana ity. Rahantsika nahita tahaka ny tafika andrefa-tanàna sady hita maso ny reniny sofina ny takalo dinika morom-patana indroa miantoana rahantsika tao anatin'ny ray volana izay. Tonga raha ty ny andian'ny fahatelo izay ho tanterahantsika ny 27 ny volana jolay taona 2020 ho avy izao. Ny ora moa tsy miovy fa ny faha-efatra ka hatramin'ny faha-enina ora ny efatra ora zany ka hatramin'ny enina ora ny tiana lazaina ao anatin'izay takalo dinika morom-patana izany. Na izany aza nefa ny biby tsy manandohany tsy mandeha ny renirano nisy ny toera ny resaka tsy maintsy misy pitarika ko dia mahafaly anay ny mandroso anareo ireo soronafo hiaraka hidinidinika amintsika amin'izany dia tsy iza fa ny docteur Rabenalso Ravalterajean. Ny ahafantarantsika azy moa dia mpampianatra mpikaroka akademisianina mpikambana ao anatin'ny brofo be ary isan'ny renala fimpima. Ny lahadinika hoentintsika amin'izany dia ny hoe ny paika mpanorona enti mandahatra tsy handeha irery izy amin'izany fa isy mpisoronafo faharoa hiaraka aminy koa dia tsy iza fa Andriamatoa Ranjato Eriarilala. Ny ahafantarantsika azy indray izy indray dia mpampianatra tantara izy akademisianina ary renala fimpima ihany koa. Fa ny lahadinika na ny lohahevitra entiny amintsika kosa indray dia ny hoe toe-tsaina, toe-po, toe-panahy malagasy tarafina amin'ny ohabolana sy ny fomba mampitenenana andavanandro. Manana azo amin'ny rahalahy ireo ny fimpima dia sahala amin'ny alika eo ambanin'ny hazo mamovo angy sy volamena. Ny tandondomy ny manga, ny alofany maitso mitomarataratra. Koa raroty alahoery tompoko lahy, alahoery tompoko vavy. Misorata anarana ahafahantsika hifampidinidinika sy hifampitakatapakahatra amin'izy mirahalahy ireo. Izany mantsy dia mampitombo ny ambaindainy ny fahalalantsika ary ambonin'izay ihany koa dia ahafahantsika manovy izany fahalalana amin'izy mirahalahy ireo izany. Isika mipetraka eo amin'ny toeran'ny alapatana ankehitriny. Ny alapatana dia isika izay hiaraka hifampidinidinika sy izarana izy mirahalahy izany fahalalana izany. Tompoko lahy sy tompoko vavy izay nitsetsasetsa tsy aritra sahala mijaborana tono ampitaina amintsika rehetra ka dia amin'ny sabotsy ho avy izao zany miona sotra tompoko lahy mankasitraka tompoko vavy.